السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود عليه السلام. الحمد لله ثم الحمد لله. Ti video ti dia nataoko ho amin'ny Sheikh IBTIBAR Mohamed izay valiny ilay video izay nataony tao anatiny tambazotra serasera. Ilaza izy fa hoe ireo mpino musulman dia manao fifadiakanina amin'ity volana masina Ramadany ity. Ireo mpino musulman dia mangataka pamelaheloka amin'ny Allah satria izy ireo dia olona zay tsy vanina, izy ireo dia olona zay mpanota, izy ireo dia olona zay mpangalatra. Ka noho izany Allah dia tsy andeha hamelaheloka azy ireo na inona taon'izy ireo satria Allah dia justice. Na iza ho izy manao zavatra tsy mety dia Allah dia hamaly ny valiny izany zavatra tsy mety izany. Ao anatin'ny video izany koa izy mbola milaza ny mikasika ny shahada ho an'ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam hoe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Izany hoe le point teneny hoe ny mpino musulman dia tsy tokony hanao shahada ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam. Ao anatin'ny video izany koa izy dia mbola milaza koa ny mikasika ny fitsanganana amin'ny sola hoe qad qamati sola, zany hoe diso izy ny fanaovana hoe qad qamati sola. Ary ao anatin'izany koa izy mbola milaza koa ny mikasika ny atahiyato zay ao anatin'ny sola, zany hoe atahiyato lillahi wa salatu wa tayyibat. Izany hoe diso koa izy zany tsy tokony natao ny ropiny musulman ao anatin'ny sola. Ka alaiko ray am'ireo allégation zay apetraky ny Sheikh IBTIBAR Mohamed io ho valiako araky ny teny Allah agnatin'ny Korany masina. Zany hoe izy nilaza fa hoe Allah dia tsy hamelaheloka ireo fahotana izay nataony ireo mpino musulman indrindra amin'ity volana masina Ramadany ity. Izany filazana hoe Allah tsy afaka mamelaheloka ireo mpino musulmany amin'ity volana masina Ramadany ity satria mife izy ireo dia hevitra na hoe filazana diso izany ry Sheikh IBTIBAR Mohamed. Voalohany aloha mila fantatsika ny sifa na hoe toetra karaktera ny Allah. Allah dia manana sifa atsina hoe الغفار. Allah manana sifa atsina hoe الغفور. Allah dia الرحمن, Allah dia الرحيم. Fa nahoana afanao milaza fa Allah dia tsy afaka mamelaheloka ireo olona zay nanao zavatra tsy mety, ireo olona zay nanota. Allah dia miantso ireo mpanompony mba hibebaka aminy. Ao anatin'ny Korany masina miteny izy hoe kul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim. O ianareo, miteny izy hoe teneno hoe ory ilay mpanompoko izay nanao tsy mety tamin'ny tenan'izy ireo. Eto Allah dia miantso ireo olona mpanota ao anatin'ny mpanompony. Eto Allah dia miantso ny mpanompony izay nanao tsy mety ny tenany, izay nanao fahotana teo io masiny, izay nanao zavatra tsy mety nanota teo io masiny. Fa nahoana Allah miantso an'ireo olona ireo mba hanao inona? Satria ireo olona ireo rehefa nanao fahotana izay nataon'izy ireo dia nahatsiaro hoe ahoana ahafahako hibebaka amin'ny Allah, sady nanota teo io masina Allah. Moa ve Allah dia afaka hamelaheloka amin'ity zavatra nataoko ity? Allah miteny hoe la tuqnatu min rahmatillah. Aza very fanantenana amin'ny famindram-pony Allah. Na inona ny fahotana zay nataonao, na inona ny zavatra diso zay nataonao teo masina Allah, dia Allah dia afaka mameheloka ny zavatra zay natao izany satria izy الغفار, الغفور, الرحيم, الرحمن. Izy miteny hoe inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah dia afaka mamelaheloka ny fahotana rehetra. Ka noho izany ry Sheikh IBTIBAR, nahoana nahafana hoe Allah tsy hamelaheloka ny olona zay mibebaka amin'ity volana masina Ramadany ity? Satria Allah dia justice, manome valiny ireo asa ratsy zay nataony olona.
ka noho izany fitenenana zany de diso Allah dia afaka mamela heloka mamelaka hadisoatsika amreo zavatra zay nataotsika satria izy huwa ar-rahman innahu huwa ar-ghafur ar-rahim. Tena marina izy dia pamelaheloka, tena marina izy dia fatra mamelaheloka andro mpanompony, izy dia be fitiavana, be indrafo, be fiantrana. Zany soifana Allah. Ka nahoana ahafana milaza fa hoe Allah de tsy afaka melaheloka ireo olona zay manao fifadiakanana, manao tauba amty volana masina Ramadan ity. Allah miteny ao agnatin'ny Qur'an masina, miantso ireo zay pino, ireo olona pino zay tenenina hoe panota, ireo pino zay tenenina hoe pangalatra, ireo olona pino zay tenenina hoe gangsa, ireo olona reo de antsono Allah agnatin'ny Qur'an masina hoe ya ayyuhalladhina amanu, o ianareo zay pino, o ianareo zay pibebaka, o ianareo zay nanao zavatra tsy mety amin'ny tenanareo, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Miverena amin'ny Allah amin'ny fibebana sincera, mibeba amin'ny Allah amin'ny fibebana sincera. Zany dia antso ataony Allah ho andreo zay manao tauba amin'ty volana masina Ramadan ity, ho an'ireo olona izay mibebaka mahatsiaro nanao zavatra tsy mety teo imasina Allah. Ka noho izany zokibe SHEIKH Ustady IBTIBAR ny filazana hoe Allah de tsy amelahelika ny olona zay manao fibebana amty volana masina Ramadan ity, satria zava-pona ny fibebana izy ireo dia mifanohitra amin'ny suifany Allah, mifanohitra amin'ny tenin Allah agnatin'ny Qur'an masina. Ianareo zay milaza fa hoe ahlul Qur'an, ianareo dia olona zay mpanaraka ny Qur'an. Ny Qur'an milaza hoe Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Ghafar, Allah Rahman. Ahoana nahafana milaza hoe Allah tsy amelahelika ireo olona zay mangaty fibebana amty volana masina Ramadan ity. Manaraka an'izay paminan'ny Islam, paminan'ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wassalam, nilaza izy fa hoe kullu ibn adam khata'un wa khayru khata'in at-tawwabuna. Ny taranaky na dama rehetra dia panota avokoa, na iza rehefa taranaky na dama dia panota. Fa ny tena panota tena mendrika, ny tena panota zay tena tsara izy tenen'ny paminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam, ireo zay pibebaka, ireo olona zay miverina amin'ny Allah rehefa nanao zavatra tsy mety. Ka noho izany fitenenana hoe Allah tsy afaka mamela helika ireo mpanompony rehefa mangataka fibebana, rehefa mangataka famelakelika, de diso izany raha SHEIKH Ustady IBTIBAR. Ary mbola anteny koa paminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam hoe at-tayyibu min adh-dhanb kama la zamba lah. Ny olona zay mibebaka am'izay zavatra natao, ny olona zay mibebaka amreo ratsy zay nataony, amreo fahotana, de tahaka andreo olona zay tsy nanota. Zany de teny paminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam. Ka ny filazana hoe Allah de tsy afaka mamela helika fa izy justice, mila manome valiny ireo asa ratsy zay nataony olona, mila mamaly manome valiny ny zavatra fahotana zay nataony olona. De disy zany ry zokibe SHEIKH Ustady IBTIBAR. Ianao dia makahala ny paminan'ny masina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, be de be ireo video arahanay agnatin'izany tambazotra serasera izany, ny filazanao ny momba ny paminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam. Ny point tiako tenena eto zany ny mikasika ny tauba. Allah de tsy mandray tauba ny olona zay nanota, Allah de tsy mandray fibebana ny olona zay nanao fahotana. Allah miteny ao agnatin'ny Qur'an masina hoe in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum. Raha toa ianareo de tena tiany Allah amin'ny fo feno tsy miangatra, dia arahanareo izy ao teneny izy paminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam. Arahanareo fattabi'uni, arahanareo zao izy paminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam. Paminany teny hoe Allah dia mamela heloka ho andreo olona zay mibebaka, Allah dia fatra pamela heloka, Allah dia mamafa fahotan'olona izay mibebaka amty volana masina Ramadan ty. Nefa ianao zay ahlul Qur'an izay milaza fa hoe Allah de tsy afaka mamela heloka, dia mifanohitra amin'ny teny paminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam. Ary nareo milaza fa tiany Allah nefa tsy mpanaraka paminan'ny masina sallallahu alayhi wasallam, de zava-pona ny zavatra ataonareo. Yuhibbukum Allah, Allah de hitianareo raha toa ka manaraka
any mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam ianareo zay ahlul Qur'an. Satria rehefa manaraka ny mpaminany masina sallallahu alaihi wasallam, Allah de hitianareo. Aveo Allah tsy vitany hoe hitianareo zay ahlul Qur'an ny musulman rehetra, fa mbola koa yaghfir lakum dhunubakum, hamela ny fahotananareo rehetra, hamela ny fahadisoanareo rehetra. Kano izany rizuk be Muhammad IBTIBAR ny filazana hoe Allah de tsy afaka mamela heloka ny olona zay nanao fahadisoana, Allah de tsy afaka mamela heloka ny olona zay nanota, dia zavatra diso izany mifanohitra amin'ny teny Allah agnatin'ny Qur'an, mifanohitra amin'ny suifany Allah hoe al-Ghafar, al-Rafur, al-Rahman, al-Rahim. Izy lay fatra pamelaheloka, izy lay be fitiavana, lay be indrafo, lay be fiantrana. Innahu huwa al-Rafur al-Rahim, tena mara izy Allah dia pamelaheloka, fatra pamelaheloka ary be indrafo. Kano izany nataoko ty video itiky mba ho hitanao, mba hamaliko nireo teninao mikasika ny hoe Allah de tsy afaka mamela heloka na inona ny fibebana zay atao ropiny musulmana amin'ny ty volana masina Ramadan ty. Zany dia diso. Allah dia pamela heloka, Allah dia fatra pamela heloka, Allah dia mitady nireo mpanompony zay nanao fahotana hibebaka aminy. Allah ina moa no antony nanaovantsika fifadiakanina amin'ny ty volana masina Ramadan ity, mba hahatonga antsika lasa vodim-pinoana. Donc mba ho lasa olona tsara tsika, dia tokony mibebaka amin'ny Allah, miala amiro hadisona rehetra, miala amiro zava ratsy fataotsika rehetra, mba ho lasa olombanina, mba ho lasa olomanam-pinoana amin'ny ty volana masina Ramadan ty. Ka amin'ny farany de fisorona no omeko anao rirala itibari arao ity video ity. Wa akhira dawan alhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.